Ho amin'izay taranja baskety izay ihany dia mitombo isatrany ny kliobana baskety eto an-drenivohitra. Tafajoro, ara-panjakana ary ny klioba iray eny amin'ny faritra ambony eny dia ny ekipan'ny Haute basketball na ny LHBBC. Arahintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny mahakasika izay fitsanganana klioba vaovao ho an'ny taranja basketball izay. Mitombo isatrany ireo klioba taranja basketball eto an-drenivohitra, izany ny klioba LHBBC na ny Haute basketball club. Ny volana marsa 2024 teo izy ireo amin'ny Tafajoro ara-dalàna ary efa manana ny skajy nanomboka amin'ny U12, U14, U16, U18, U20 lasivavy ary ny amin'ny. Efa mananika ny 10 eo amin'izao fotoana izao ny mpilalao anatin'ity kliobana Haute Ville basketball klioba ity. Andriamatoa Ndria Mahavory Etsanga no filoha-mpitantana ary Andriamatoa Ralaza Rivonina Tinarivo no sekretera jeneraly. Fatsangana ihany koa zany ny klioba basketball ety amin'ny faritra ambony ety. Inona ny tena nanosika anareo hoe hanangana izay kliobana basketball izay? Ya, voalohany teny moa zany dia fahaly miarahaba ny mpijery mahery matebe. Ny tena koa izay internet dia ny filohan'izao fikambanana izao misy Ndria Mahavory Etsanga. Ketanila keto moa zany SG misy Ralaza Rivonina Tinarivo. Eny tokoa natonga nay nampisangana zany izao klioba izao dia ny fahitanay fa misy zany ny potentiel amin'ny tanora eto amin'ny faritra ambony. Dia izay moa navondronay zany ireo tanora ireo dia natonga nay nitsangana izao. Dia hitanareo moa ny entraînement amin'izao sabotsy maraina izao fa ireo zany izy ireo izao fotoana izao. Inona ny tena tanjona atao ny eritreretinareo miampiny hoe nanganana izay klioba izay? Misy tanjona ohatrarina ve? Misy tanjona roa lehibe moa zany. Tanjona voalohany dia ny fitaizana ny tanora dia ny fampiroboroboana ny basketball. Dia amin'izay fampiroboroboana izay dia misy moa zany ny fifananana championnat amin'ny izay ho atrehanay amin'ny volana Desambra ho avy izao. Dia efa manomana ao amin'izay zany izay amin'izao fotoana. Milaza fifaninana ianao mieritreritra hoe ho an'ireo sokady sasany ve zany andray anjara amin'ny fifaninanana rehetra karakarain'ny ny any amin'ny rafitra fédéral na ny rafitra ny amin'ny ligue sy ny section ve zany nareo? Eny tompo. Amin'izao moa dia mbola vao mijoro ny sokady hafa dia mbola vao manangana izay izao fa rehefa hitanay fa hoe tonga amin'izay fepitaona hoe atratraranay izay tanjona amin'ny fampivondronana sy ny fanazarantena dia mieritreritra izay eo anivon'ny mpitantana fa ho ampidirinay ao amin'izay koa ireo sokady hafa ireo. Natonga le safidy moa zany dia izay moa zany efa hatramin'izay efa tantin'le fitiavana basketball. Dia izahay koa moa taona fahay mamandroso ihany dia tsapanay zany fa natin'le fitezana tanora zany dia tsapanay zany mba hoe mba mizary izahay ny traikefa sy ny fitiavana izay valananay ka dia izany no antony ny savanan'le basketball fa tsy taranja hafa. Manaona kosa ny atao hoe fanodonana an'le klioba amin'ny resaka lafiny ara-bola? Eny tompo. Hatramin'izao aloha dia mbola nihirinay aloha no mampihodina an'le klioba kanefa zany tsy misakana velively ho an'izay tsara sitrapo sy malala-tanana hanampy anay. Reto moa zany zao reto amin'ny reto ny maillot-n'izy ireo zany dia avy amin'ny tsara sitrapo ka dia izay moa zany dia misokatra amin'ny fiara-miasa rehetra. Saika tanora eny amin'ny faritra ambony eny avokoa ny 5,900 ny mpilalao mandrafitra ny LHBBC. Tanjon'izy ireo amin'ny fotoana ity ny fandraisana anjara amin'ny faninana nasionaly ho an'ny amin'ny.